Taorinan'ny lanonana famindram-pahefana teo amin'Andriamatoa isan'ny Andriamatoa Andrajoelina sy Andriamatoa Erajonar Mampianina dia nitondra ny fomba-fijeriny avy hatrany sy Andriamatoa Joakim Sisano mitarika ny fanelanelanana avy ao anivon'ny SADC. Nizotra araka ny tokony ho izy ny lanonam-pamindram-pahefana izay nitotsaina androany hoe Andriamatoa Joakim Sisano filoha Mozambikanina teo aloha sady mpitarika amin'ny fanelanelana ny SADC. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy hoy izy ny fahavitany lanonana androany sy ny rahampitso ary inona fa irindra toy izany koa ny ao aorian'ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena vaovao. Oui, c'est une cérémonie, c'est bien passé et c'était important, c'est bien passé avec beaucoup de signification pour la population malgache. Demain, je crois que ça va continuer après la prise de pouvoir. C'est clair, signe que demain aussi les choses vont se passer bien. Midika famaranana ny krizy ny fandraisan'ny filoham-pirenena malagasy vaovao andraikitra hoe Andriamatoa Joakim Sisano ary ny farana rahampitso aorian'ny fianianana tanteran'Andriamatoa Erajonar Mampianina ny asa mimpanelanelana ny SADC misahana amin'ny famanana ny krizy malagasy. Mikasika ny famerenana Madagasikara ao anatin'ny vondron'ny SADC dia nilaza Andriamatoa Joakim Sisano fa tsy manana andraikitra momba izay intsony ny tenany. Amin'ny mahefa filoham-pirenena ny tantana ny Mozambique dia nizara ny traikefany ary nanome torohevitra ny filoham-pirenena vaovao Erajonar Mampianina Andriamatoa Joakim Sisano. Je crois que ce que je recommande, c'est que tout le monde, tout le peuple malgache se penche sur la réconciliation nationale. Pour qu'on puisse reconstruire Madagascar et développer Madagascar. Ny fampiavana-pirenena, fampandriana fahalemana Madagasikara, fanarenana amin'ny firenena ary ny ady amin'ny fahantrana, ireo no heverin'Andriamatoa Joakim Sisano fa lahara-pahamehana ho an'ny filoham-pirenena vaovao.